Tatoato ny anazovana tao Nosy Be Hell Ville ny halatr'omby sy ny famonoana omby atsokotsoko any anaty ala izay voavarotana eny an-tsena maro samihafa. Velon'ny tarena manoloana izany ireo mponina indrindra fa any amin'ny faritra Ambatozavavy sy Andranobe nametraka paik'ady ny mpitandro filaminana ho famongorana izany ka vokany omby velona saika vonona atsokotsoko misy sahena no trahatehaka tany anatin'ny ala ny langilangy izay toerana tsy tokony ahitana biby fiompy. Tady azovana eto Nosy Be ny famonoana omby any anelanela trano. Ka eto izay dia manao hetsika manokana dia divana amin'izany any amin'ny faritra Ambatozavavy, any amin'ny faritra Bemanondrobe dia any amin'ny Andranobe. Ireny matetika dia misy izany famonoana hena anelanela tany zany. Vidy hena na ny mpamono hena dia toerana voatokana ihany no anaovana reny fitadiavam-bola ireny na ireny famonoana hena reny. Ka manomboka androany dia raisina prêtre kombakomba na ny mpamono na ny mpividy raha sanatrika misy koa ny mpitondra fanjakana miraitsy kombakomba amin'ireny. Nanamafy ny teo anivon'ny zandaromariam fa tsy andefitra manoloana ny zava-misy tahaka izao izy ireo mba ilamina ny sain'ny vahoaka ary nanainga ny rehetra ihany koa alome ny loharanom-baovao raha misy tranga mampiahiahy.